Ny vazimba zany tamin'ny ampiandohana tany dia izy no olo tonga teto Madagasikara tany amin'ny 12e siècle. 12e siècle eo amin'ny 14e siècle teo. Dia rehefa tonga tao amin'ny capitale Madagasikara izy zareo dia nisy ady nataon'izy zareo dia ny vazimba zany no resy tamin'izany fotoana zany dia nandositra nakaty andrefany Madagasikara dia niafina tato amin'ny Tsingy dia tato ry zareo zany dia maty tato dia mbola hita eo ilay tolam-balon'ry zareo amin'izao fotoana zao. Dia ny escalade ny taolan'ry zareo zany mety eo amin'ny 500 taona eo ilay taolana dia mbola voatahiry anatin'izay. Dia mety misy hoe toerana firy eto ahitana izay fahasambazin'izay? Amin'izao aloha ny vazimba eto dia ahitana toerana roa no ahitana fasa vazimba. Eto ny anankiray dia anany amin'ny Tsingy Bevata na amin'ny Grand Tsingy. Dia misy fadifady ve amin'ny toerana misy toerana fadifady ohatra hoe eto amin'ny tombeau de vazimba zany fady manondro amin'ny tanana ohatran'izao fa sy maintsy miforotra ny tanana na amin'ny tanana efatra karaha zao zany anondroana eto amin'ny Tsingy. Dia misy olona ve hoe mbola tonga eny tsidika an'ilay fahasambarana? Be dia be ireo vahiny na olon-tsotra eto Madagasikara ihany koa no miakatra eny amin'ny fahasambaziva mijery an'ilay raha dia mangata-pitahiana, mitondra toaka ohatrohatran'izany dia karazany hoe offrande omendreo reto vazimba reto. The spirit was there here and the spirit can find us, but we don't see really the spirit. That's why outstretch like this your finger if you point at things. Why not? Because the vazimba dislike to point with a finger. If you point to someone with a finger, you are angry. As we believe, the spirit will be angry with us when you point with a finger. Sometimes the people, if you do that involuntarily, and you are not lucky all of the type you do in Madagascar, you cannot find all of the things. Sometimes it's happened like an accident. And the guide should explain that to the kids as well, to protect it together. Do you have a question? Traditionally, do they bury three together? Is it three usually, or why together? Because, you know, like for us, the skeleton we consider is really sacred. So when our ancestor or our family here saw that, and they pick together to put in the same place. I mean, it's really, you know, sacred for us. So just we paid it